Lasy tovoavy anterina ny araba izay natolotry ny namana mpanao gazety mentsika Rasafina Atsima tao anatin'izay tapany voalohany ny fampalamam-baovao zay ary manasa antsika rehetra ihany koa anaraka ny fandarana l'invité du jour ho amin'ity alina ity araka nefa nafantarina antsika teo ho vahintsika ho amin'izao aly zao Andriamatoa Gilbert Razatovo miarabanao tompoko. Asaina mpitiavana antsika rehetra ny tokantrano anaraka ny fandarana na isika eto Antananarivo na isika any amin'ny faritany tsy adino isika izay mieno amin'ny onjapeo Real 94 FM isika manaraka amin'ny page Facebook ny Real TV Madagasikara maneran-tany izay manodidina ny 17 isika ny firenena manjoy sy manaraka anay isan'andro anaovana kopa-tany manokana isika rehetra araka ny nafantarina antsika ifantoka bebe kokoa mahakasika ny fifidianana izay misy ao États-Unis tsika Gilbert Razatovo eo ihany koa ny fahalaniny Joe Biden sy ny mety ho famakafakana ny fandalinana isan'ny tokony araka izany dia ialako tsiny sady aloha fa somary iotra kely ny fotoanantsika androany Andriamatoa Gilbert Razatovo satria maromaro ihany ny fanontaniana izay nomaniko ato betsaka ny malagasy no tsy mahafantatra ny tena fandesy fizoran'izay fifidianana ao États-Unis izay mahatonga antsika mifantoka bebe kokoa makasika ny fifidianana zany ho amin'ity alina ity raha fitinina amin'ny ankapobeny aloha ny zava-misy dia hitantsika zany fa miaraka avokoa ny azy ao anatin'ny efa taona zany ny karazana élection rehetra asa suffrage universel direct no ietsona azy misy an'ireo karazana vote ihany koa zany ny vote anticipé ny vote par voie correspondance sy ny par email le vote électronique zany rehetrarehetra zany no zavatra misy ary misy an'iny ataontsika hoe élection niday ny fahatelo ny volana novambra lasa teo iny moa izay anisan'ny tena nanomboka nifantoka an'izay ihany koa zany Madagasikara ny fantanika ty amboloany dia tena mahitsy ary sady malalaka ihany koa mba ho fampafantarana ny mpanaraka ny fandarantsika dia ny hoe nahoana no antsona hoe historique ny fifidianana ao États-Unis Andriamatoa Gilbert Razatovo ary nahoana ihany koa no nifantoka tanteraka ny sainy zao tontolo zao mahakasika zay fifidianana ao États-Unis zay ny fampahalalam-baovao maneran-tany dia saika nanaraka antsipriany izay tranga rehetra nisy tao États-Unis tamin'ity fifidianana ity tokoa. Gamany fantaninao faharoa no amaleko azy ao valiko voalohany hoe maninona no fantoka ny manaraka amin'ny fifidianana any États-Unis daholo ny vahoaka eran-tany. I États-Unis dia firenena iray manana ny toerany manokana tamin'izao tontolo zao indrindra tamin'ny hatramin'ny anjaran'ny Fraternité soviétique tamin'ny alalan'ny glasnost sy ny sisa zany. Dikan'izany dia zao goavana loatra le atao hoe enjeu vokatry ny resaka fifidianana ny États-Unis d'Amérique. États-Unis d'Amérique zay firenena lehibe satria ohatra izy amin'ny velaran-tany ny jerena dia mahatratra any 9 363 000 km². Zany hoe eo amin'ny 10 mahery mihoatrana ny la France ohatra zany zao. Zany zay dia fa angezambe États-Unis no mitana ny 300 ny ariany eran-tany na dia hoe vahoaka tsy ampy 500 ny vahoaka eran-tany aza satria eo amin'ny 300 millions mahery kely eo ny isan'ny vahoaka any États-Unis. Ary io zany anaovako hoe manana ny lantsa ngezabe izy satria ao anatin'izay voalohany ao anatina toe-karena, faharoa ao anatin'ny communication mazavaiko rehefa fahatelo ao anatin'ny société goavana eran-tany, fahaefatra mikasika ny volany amin'ny dolara ary ny fahadimy mikasika ny ara-miaramila. Zany mampatanjaka azy. Ny resako voalohany angamba dia ny hoe États-Unis no mitana ny 300 ny fihirina kapobeny eto amin'izao tontolo zao. Zay zany anazy zany hoe firenena manan-karena indrindra izy. Ny filaza amin'ny manampahaizana azy Andriamatoa Hubert Edrin dia nilaza izy hoe hyper puissance. Ny hyper dia ndikan'izay tous les excès. Raha vao miresatsika amin'ny hyper fanafody ny olona mara hypertension zay za excès izy avy hoe zay le atao hoe gigantisme américain. Zavatra goavana be daholo ny zavatra loloavako amin'ny arena zany. Eo amin'ny volany ny dolara
fazareo fa tsisy tsony a ny etalon oro fa ny dolara no maridrefy eto am'izao tontolo zao mikasika amin'ny vola hifanarahany zao tontolo zao ary matanjaka ny dolara dia matanjaka ny firenena-tany raha sahirakirana ny dolara dia miteraka problème financier eto am'izao tontolo zao io ary izy zany a dia lasa io ny référence amin'ny vola rehetra na de eo azy zareo ataontsika hoe devise forte hafa dia référence ny dolara ao anatin'izay ary ny tena ao zavatra tokony fantatra ao anatiny de zao raha ohatra ka sendra misy déficit amina resako amin'ny fitantanana ny vola ao amin'ny banque foibe américaine dia afaka manota vola izy anetsenany an'izay déficit zay ary tsy afaka miteny ny aty ivelany hoe ahona marina moa zany ny équilibre monétaire ao anatin'izay fa izy vo afaka manao an'izany zany hoe matanjaka be io raha ohatra tadidinareo ny resaka salana mpimenmenina ny olona tamin'izany fotoana zany tamin'ny androny Ronald Reagan lay tao amin'ny trésor américain Donald Reagan dia nanao le atao hoe reaganisme le reaganisme nataony dia nakariny point ray ny taux déplacement tamin'ny vola tany États-Unis dia lasa nanaraka nandefa vola nao placement tany États-Unis daoly ny firenena matanjaka eran-tany ary rafiditra tao anatin'izany ny mpanana pétrole mpivarotra pétrole ny any OPEP zany dia lasa pétrodollar rehetra nakany États-Unis zany lazako anao hoe am'izay lafin'izay izy matanjaka ao amin'ny lafin'ny satellite ao amin'ny lafin'ny resaka fifandraisana eto am'izao tontolo zao dia zao la rehetra ka faran'izay kely eran'izao tontolo zao ka mihetsika zany nanaona hoe zavatra de mesure raha i États-Unis ary amin'ny lafin'ny politika dia jereo tsara fa naiza misy foyer de tension ary naiza misy zavatra mihetsiketsika eto am'izao tontolo zao ao foana ny Amerikanina na izy mivantana takany any Afghanistan takany tany Irak takany ny etsetsetra na dia any amin'ny iny izy ty ny tany misy any amin'ny tatsinana rehetrarehetra io zay eo anany mbavahony rosianina aza dia tonga any Amerikanina ary zay ny azy mahatonga azy ataontsika hoe gendarme du monde ka no zany de zao ny équilibre eto am'izao tontolo zao zany a dia États-Unis manalokaloka foana zany hoe omnipotent matanjaka be amin'ny heriny rehetrarehetra satria hyperpuissance ary avy eo indray nefa amina miaramila na fifehezana mivavarano rehetra amin'ny ranomasina rehetra eto am'izao tontolo zao dia ny American Navy no tompony zany no manaraka an'izay détroit rehetra manahirana eto am'izao tontolo zao na ny ranomasina rehetra sy ny sisa zany a normal zany hoe na eo amin'ny lafin'ny économie na eo amin'ny lafin'ny arabola na eo amin'ny lafin'ny multinationale tsy misy firenena eto am'izao tontolo zao ka tsy ahatongavany États-Unis ny resaka compagnie matanjaka États-Unis na multinationale avy any États-Unis tafiditra ao anatin'ny firenena io zay milazana hoe gendarme du monde États-Unis zany mahatonga ny olona raha vao mikoka États-Unis dia mihevina daholo zao tontolo zao ary raha vao mihetsika États-Unis dia matahotra daholo zao tontolo zao anatin'izy io marina fa efa manomboka ny équilibre de force am'izany fotoana zany amin'ny hoe émergence ny Chine sy ny sisa fa hatram'izao aloha raha ohatra aratafika zany aratafika fotsiny resako aminao ny 50% ny 10 isanjato ny budget miaramila eto am'izao tontolo zao any États-Unis avokoa zay zany ilazako anao hoe de mesure anoany ka zay no mahatonga ny olona normal ao anatina politika normal ao anatin'ny toe-karena fantoka ny olona rehetrarehetra izy andray no indrindrindrindra satria nanao no hoe olona tipika izy ty i Donald Trump dia ny faninana aminy olona tsy mitovy am'izay dia andriamatoa Joe Biden dia zany natonga ny olona anahoana zay fifaninana zay ka zay lazako hoe zay mahatonga ny olona ifaninana ary zay namaliko an'ilay fanontanianao nahoana zay ny historique amin'ilay andriamatoa Donald Trump atypique zay ary resaka misy aza miteny hoe un peu narcissique misy miteny hoe misy problème ny fieritreretany sy ny sainy mihitsy le rangaha io sy ny sampaniantsika azy rehetrarehetra
zany mahatonga ny olona ifantoka indray anahoana ary zao ty fividianana ity satria zavatra anakiroa tsy mifanendriendry reo. Donald Trump zanaka ny mpanan-karebe Magnany bâtiment ny dadany efa am'izany. I Donald Trump économiste lasa mpanan-karena be koa manana arenatra ny 2 milliards de dollars. Misy ny ro Trump Tower saiky mamerana ny États-Unis sy ny sisa. Zay no eo avy ato ambadika mifaninana aminy a démocrate zay olona avy amin'ny fianakaviana moyen na ny moyen ary nanao ny success story niakatra tam'izany avy aty misy lalana politika ihany koa. Ya lalana politika satria vao raiky amby telopolo taona izy tamin'ny 1972-73 no voafidy ho sénateur mandrapatonga naharitra be. Zay zany nanaovako anao hoe zavatra anakiroa dia anahoana ny politika eran-tany satria nanaony ataony izy ty Donald Trump tamin'ny fifandraisany raisam-pirenena, niady nanao ny guerre des nerfs tamin'ny Chine, niady tamin'ny Iran amina resaka mifamaly tamin'ny Iran tamina resaka ino izy ty resaka question nucléaire. Bevava tamin'ny africaine ka nyteny an'le hoe shit hole country zany hoe un pays de merde zany rehetrarehetra zany mamaky ady tamin'ny resaka silamo tamina nanaovany amin'ny problème na visa nametraka ny fiefy le rindrina be matratrany amin'ny 917 kilomètres tany amin'ny Mexique. Zany rehetrarehetra zany napiova zavatra be dia be teto am'izao tontolo zao dia miandro ny olona hoe zay ve ahoana ny resaka eto mbola ho lany vezika zany na sady nampifantoka tany na tonga lizy hoe historique io satria samy nandro daholy voaviravira daholy ny firenena rehetra satria Donald Trump tsy vita an'le hoe nampiasa politika populiste fa nanao an'le resaka hoe unilatéralisme zany hoe niazo mo slogan tam'izany fotoana zany tamin'izy voan'ny lanina de ne American first dia zany make America great again zany rehetrarehetra zany natonga ny olona hoe hiverina any amin'ny isolationisme tany amin'ny salamy nataony izy moa izy ty tamin'ny nataony Roosevelt ve izy tsy nisy dia nataony tokoa zay dia tsy raha tsony zay zavatra mitrangy any ivelany tsy ampiankina tsony toe-karena amerikana amin'ny any ivelany tsy ampiankina ny resaka miaramila amerikana ny any ivelany zany namiraviran'ny OTAN eo ny volanareo fa za hiala satria Amerika ny patron ny OTAN raha ny tena marina satria izy no miantoka ny 49% ny budget ny OTAN. Zany nahatonga an'io hoe indrindrindrindra ny Europeanina zay niara-ny asa aminy ny valiny tsy nasiany vidiny ny climat accord de Paris ka zay no mahatonga an'izy hoe historique io raha am'izao le fividianana zay. Tsy maintsy fantarina zay ary ampafantaritsika amin'ny mpanaraka ny fampalalana-baovao sy ny fandarana l'invité du jour ny ataontsika hoe karazana fampidirana zay fa raha hidirantsika ny mahakasika ny fividianana le matoa Gilbert Raratovo dia andeha ataoko hoe tena manahirana na atsotsika mihitsy hoe compliqué ny fividianana filoha ao États-Unis ao. Hitantsika samy fidina ao daholo na ny ataontsika hoe chambre de représentants io moa karazan'le ohatrany hoe solombavam-bahoaka aty amintsika ihany ny Sénat ary ireo grands électeurs reo no mifidy ny président fa misy ihany koa moa zany ny karazana état sasany manao karazana référendum kely ihany raha tsoritsika raiky amby 10 zany nisan'ny état ao Amerika ary manodidina ny 7 eo zany reto grands électeurs reto ka ho an'izay mahazo grands électeurs 7 zany no mandresy izay nitenenako hoe manahirana lizy so azontsika soritana kely vetivety ary ny mety hoe entiky ny fandehany ny fividianana ao États-Unis mba ahafahany mpanaraka ny fandaranantsika mahazo any otranga zay misy ao États-Unis io voalohany ny resaka antoko politika lehibe anakiroa zany sy ny fefy zay ananany atsika miresaka an'ireny le hoe blue state, red state, swing state, ny key state zany rehetrarehetra zany tsy fantatry ny olona misy ihany koa an'le fividianana atsika hoe primaire sy ny resaka convention ohatrohatry ny ao anafy izany rehetrarehetra zany mba halalan'ny olona ny resaka élection ihany koa le vote nambaraka teo zany ny vote direct ny par correspondant ny vote anticipé inona avokoa zany rehetrarehetra zany ary ny grands électeurs zay mifidy zany le matoa Gilbert Raratovo ngamba de anyboko azy zany satria zay
mety ho tsotsoka le izy ny an'izany ireo parti lehibe anankiroa tsy ireo rereny fa misy be dia be misy ampolony ao ohatra ny parti vert ao ohatra ny parti libertariane salamza ao reo avy amin'ny atokom-pinoana isan-karazany salony évangélika sy ny sisa zany fa ny tena lehibe mifanandrina ao ary manana maha izy azy dia ny républicaine sy ny démocrate ny républicaine moa ny atoko républicaine dia antsoina hoe éléphant ny démocrate dia antsoina hoe lane raha ny tena marina ny firenena capitaliste i États-Unis firenena libéral fa tena mampiavaka andreo fotsiny ao anatina politika sociale fa rehefa ivelany mitovitovy ihany ny fiarovana ny intérêt ny États-Unis zany foana moa ny firenena-dehibe zany foana tsy adihevitra zany ka reo anankiroa reo aloha mifantatra rehefa misy ny atao hoe primaire samy manao zany daholo re zany ny antsoina hoe primaire dia ny atoko no mifidy zay olona atao le hoe délégué de vote sy ny commission na vote isan-karazany sy ny lehibe ny atoko ao anatin'ny fividianana io mandritra ny efataona manaraka dia io zany zay le atao hoe caucase reo rehetrarehetra reo zany no mifidy izy aloha zany fampifidy dia misy débat ao anatin'ny antoko fa zao ny américaine tsy dia milalao politika sahala ny tany hafa fa ny azy rehefa fividianana io ihany izy dia tena manao politika be vita amin'ny fividianana dia samy mipetrapetraka any fa avela malalaka ny olona nitondra ny zelany no mitatana azy sy reo antanam-pitantanana lany zao ny fandehany rehefa ataony primaire dia ao zany takany démocrate ohatra tena fatotra tao andriamatoa Joe Biden tao koa andriamatoa Bernie Sanders reo zany tena nalaza tao ary nilatsaka tao koa nge ramatoa Kamala Harris fa saingy rehefa avy eo izy tamin'ny farany izy dia nanaiky hiaraka colistier tamin'andriamatoa Joe Biden izany naovaka dia rehefa ireo dia tena misy débat misy inona ao anatin'ny lizy rehetrarehetra ao io zany dia rehefa vita iny zavatra iny dia mandeha manao propagande eran'ny États-Unis satria état par état amin'le état raiky amby 50 nyresahanao teo dia tsy maintsy resena lahatra ary mba candidat-ny maha-candidat-nao nefa dia tsy maintsy mahazo caution anao avy amin'ny olona avy amin'ny olona zany mahazo signature na olona ianao ka ny raha ny signature tadiavina dia miovaova eo amin'ny samy état eo amin'ny 3 à 5% ny vote natao tamin'ny taloha zany hoe am'le état zany io am'izay oharina tamin'ny fifidianana teo aloha amin'ny fifidianana teo aloha zany hoe amin'ny fifidianana teo aloha anao raha mahazo 3 à 5% 3 à 5% lay mpifidy teo aloha teo anao dia mahazo milatsaka ianao zany raha tsy zany tsy mahazo manao ho candidat rehefa iny dia ao anatin'ny primaire io sady voafidy zany io nefa dia misy zavatra anankiray efa hafahafa sady tsy ny atoko amin'ny atoko démocrate ohatra nao atoko républicaine tsy ny atoko ihany no mifidy eo mahazo mifidy eo fa mahazo mifidy eo ny olona tsy ao anaty atoko zay le atao hoe open ballot zany hoe afaka mivoa ny ouvert zany afaka s'ouvre aux autres citoyens tsy ao anatin'ny atoko zay zany io arakarak'izay misy ao anatin'le état io dia vita zay ka hita le olona lany le olona somatsara sahalan'ny hoe andriamatoa Joe Biden zao ny lany tao dia lany niaraka tamin'ny taony aken'ny olona koa ramatoa Kamala Harris dia ireny zany no lasa candidat dia rehefa lasa candidat izy candidat ny démocrate manerana États-Unis izy tsy ao anatin'ny état ray dia rehefa avy eo zay dia ataovan'izay convention fifanarahana io convention io
dia ny an'ny démocrate de volana juillet no atao ary ny an'ny républicain de mois d'août io zany a fivorian'ny délégué de vote rehetrarehetra fivorian'ny délégué de vote rehetrarehetra zay niaraka no tendrena niaraka tamin'ny ilay candidat io a dia eo izy no manao ny discours-ny amikasika ny propagande de eo no misokatra ny propagandy ny ilay candidat voatendry zany sy ny prailiste aminy zany zay a ny amin'ny fifidianana mandeha am'izay ny fifidianana dia voalohany ny talata voalohany amin'ny volana novambra amin'ny volana novambra satria efa taona ny mandat ino izy ty mandat président de république en États-Unis ny farany mandat zany a dia ny talata voalohany amin'ny volana novambra io tsy misy hoe io tsy de hoe taty amin'ny inona natonga an'le hoe talata voalohany volana novambra io tany amin'ny héritage ny 18e siècle io héritage ny 18e siècle io a natonga anazy de zavatra tsotra tsy misy antony hoe politika na inona fa ny récolte zany hoe ny fijinjana amin'ny vokatra dia amin'ny volana novambra ary 1er novambra nefa fetin'ny match ny resaka zay mena lanja be dia be any États-Unis dia nitadiavina hoe rehefa tafakatra ny vokatra dia mahazo mifidy am'izay tsika menakavy taty amin'ny 1933 tamin'ny andron'ny Truman zay vao nampidirina tao anaty constitution tamin'ny amendement 22e amendement io resaka le resaka hoe 4 novembre zay vao nampidirina tao anaty amendement tsisy afan'izay koa le resaka an'le hoe déclaration ny investiture ny 20 janvier koa le 20 janvier nahoana ny 20 janvier va atao investiture le mandray ny asan'ny président ny États-Unis zavatra tsotra mbola héritage ny 18e siècle ihany koa le izy dia hoe tamin'ny andro tamin'ny 18e siècle rehefa vidy ro le fidy les grands rehefa vidina les grands électeurs ny 14 décembre dovatery tsy maintsy aterina makany Washington ny résultat amin'ny alalan'ny valopy hidy tsara ka soavaly nandehanana any zay ihany de mila fotoana lava be izy dia natao hoe avelao amin'ny janvier satria mila fotoana zany fa zay le izy le hoe constitution amendement en constitution 22e amendement en constitution ta 1933 no nahatonga an'iny hoe andao fixena am'izay ty zavatra ty dia natao 20 janvier zany hoe iny zany tsisy kaitsaka politika tsisy resaka inona fa tradition américaine io lay tradition zay ny américaine fantoka be deaibe am'ireny tonga zay tika ao anatin'le resaka hoe ao anatin'ny fahalalina io zany dia le resahantsika hoe American show américaine zany hoe tena fety be ny propagande mandritry ny heritaona manontolo zany mandeha be ny propagande sy ny sisa dia reny zavatra reny zany azahoana mitady ny électeur azy ny état tsirairay am'ireo 10 état reo dia samy manana ny fomba anaovan'ny élection ny fitantanana ny fifidianana fa ny fanjakana foibe zany hoe ny pouvoir fédéral no mandrindra kapobe fotsiny zavatra rehetrarehetra mampanajany lalàna sy ny sisa fa ny état no mikarakara bureau de vote isan-karazany ary ny farany kely indrindra aty amin'ny rafitra ambaratonga ao anatin'ilay ihany natao hoe compte reo kosa no mitady ny machine rehetrarehetra ampiasaina sy ny sisa le machine resanao teo io ka ny liste électorale dia ny liste électorale dia iny de malalaka be koa une liste électorale misy liste électorale ajanona ny état sasany zany janona efatra herinandro mialohan'ny fividianana fermé ny liste électorale ohatra misy hoe inona ihany koa recruteur ihany andrasika fa ny misy indray kosa zay ataony hoe CMD le any hoe le rehetra le mahazo misoratra ihany koa ianao amin'ny andro fifidianana mihitsy ianao misoratra ao anaty liste électorale sady mifidy ianao zany voasoratra sady misoratra ianao no
voafidy azonao iny le ataony hoe CMD registration zany hoe ao ianao misoratra anarina miaraka amin'ilay fividianana ataonao dia eo koa zany a le lazainao hoe recruteur reo rehefa mihetsika be izy a de misy olona be dia be mitety trano indrindrindrindra makany amin'ny campus universitaire makany amin'ny supermarché makany amin'ny stady mitady olona ndao fidy raha mbola tsy misoratra ianao zany a ny liste électorale any États-Unis ary zay ny vokatra idiran'ny Trump amin'izao fotoana izao. Misy koa ny fividianana atao le fividianana par correspondance le resahanao zany hoe io de misokatra efatra alefa poste mahazo misoratra aloha ianao koa amin'ny internet sy ny sisa dia alefa poste rehefa avy eo ny fividianany bulletinao ao anaty valopy de iny le be dia be tao le natratra 100 millions sy ny etc. Avy eo indray ianao misy koa zany le atao hoe vote électronique ao anatin'ilay election day io le election day le lazaintsika hoe am'le 3 novembre premier mardi novembre zany zay reo rehetrarehetra reo zany de ny olona tanteraka ao anatin'ny misaviritaka tao sain'ny olona fa ny américaine moa fa zatra ary io moa zany le tsondroana andriamato Donald Trump am'izao fotoana zay be dia be ny zatra tsy mandeha satria niakatra be ny vote par correspondance niakatra be ny vote anticipé sy ny sisa zay zany mahatonga le problème eo rehefa inona natao hoe délégué de vote na ny ina moa izy teo les grands électeurs zany le ao anatin'ny ny olona zany mifidy aloha suffrage universel zany hoe ny olona tsirairay zay américaine feno 27 taona miakatra de mahazo mifidy daholo rehefa mifidy ianao dia mitady zay délégué de vote ao aminao les délégués de vote les grands électeurs les grands électeurs miova araky ny état io raha ohatra ka jerentsika zao vice commune zany ohatra vice commune tsy misy afa-tsy 3 délégués de vote ao satria ny azy 500 000 fotsiny ny électeur ao aminy jerereo nefa Floride mahatratra 4 millions 40 millions ny ina moa izy ty 40 millions mponina dia délégué de vote mahatratra ny délégué de vote foana hoia ny iny ty grands électeurs anao aminy mahatratra 10 azany natao Washington ohatra Washington mahatratra 29 New York mahatratra 38 raha tsy diso Illinois misy 20 grands électeurs zany hoe arakaraky nombre grands électeurs ao aminy io le resaka napiteraka problème be dans Pennsylvanie misy 20 grands électeurs en Pennsylvanie amin'ny relais atao hoe état clé tsara ny Floride ohatra Floride misy 29 ny grands électeurs en Floride zany rehetrarehetra zany no de fidin'ny olona zany aloha zany grands électeurs rehefa voafidy ny grands électeurs les grands électeurs nefa savan'izao mifidy azy fidin'le izy de arakaraka ny pourcentage saly ny aty amintsika ihany zany je be pourcentage no mahazo ny grands électeurs rehetra ao en bloc zany hoe zay le ataony zareo le système hoe winner takes all zany hoe zay mandresy mahazo any nombre de grands électeurs iny ka nombre de grands électeurs en États-Unis en fividianana de 538 eo zany hoe rehefa ataonao moyenne inona moa filaza azy Atsasa-Manila dia 270 zany hoe 269 ny atsasany plus anankiray zay zany ny fomba anaovana ny électeur rehefa ny amin'ny 14 décembre votena mifidy votena mifidy ny grands électeurs anizy votena mifidy fa vao vita vao misy manisaka ny 270 ao dia mivoaka any amin'ny gazety mivoaka any amin'ny fampahalalam-baovao any États-Unis de vai ny lany zany hoe manana fomba fiasany zany any États-Unis io le anaovantsika tsy atahorana ivadibadika zany le électeur any États-Unis teo amin'ny tantara any États-Unis misy manondrana ihany ve sa indroa ihany nisy an'izany tantara zany défaillant
tao anatin'ny tantarany États-Unis hatramin'izay nisy grands électeurs anankiroa anankiray de efa ihany fa sy san'izay rehefa iny no lany hoe nahazo 270 miakatra anankiray de avoaka ny CNN na New York Times na isa de raha vao mivoaka amin'ny fampahalalam-baovao iny de lany officieusement lay olona saly amin'ny aty amintsika hoe na efa navoaka ny Senita le resaka de lany amin'ny 14 décembre de iny le atao hoe officiel iny zany hoe tsy mila koreny mifidy reo hoe tsy de hoe mila mifidy akory reo fa tonga de efa fantatry ny olona mandeha ho azy reo satria zay le azako anao zao hoe vitsy foana ny défaillant hoe tsopahana raha miresaka fividiana fa rehefa grands électeurs any fidy de anazy zay satria ny amerikana koa misy honnêteté an'izay moa ny zavatra mifanaovana zavatra rehetra zay zany a ny endriky ny fividian'ny États-Unis io ary eo anatiny io zavatra compliqué ndresanao io ny tafatsofoka Donald Trump zay zany no iteraka problème ho resantsika mihitsy n'izay problème zay zao fa tsy piako kely lasa tsy angoha kely fotsiny le resaka famoahana n'lay voka-pifidianana n'lay résultat zany misy an'le hoe Cour suprême ihany koa anao anako le endrikana passation ny mato Gilbert Razatova eo amin'ireo filoha anankiroa ary ny resaka investiture ihany koa satria fa natsitiko amin'le fahapolo ny volana janoary teo anao ahoana ihany koa no mety ataosika hoe tetezamita kely ve na ilay ohatranana zany mety ho fitantanany sy ny endriky ny atao hoe transition zany mandrapatonga an'izay faharoapolo ny volana janoary zay. Ok, ny ina moa sy teny zavatra voalohany verina Joe Biden vetsika vita en généralité mikasika ny élection zao am'izao fotoana zao dia miteraka problème be ny satria tsy manaiky andriamatoa Donald Trump ina moa mahatonga azy tsy manaiky io le resaka andresako teo io le vote par correspondance le vote le fisoratana anarana vetivety satria misy tony erreur mais tsy loazany erreur misy zao ohatrany ataondralao hoe preservation ballot zany hoe alefa ifidy le olona na de provisional ballot na de olona za na de hoe tsy azo antoko izy fa mety tsy mitombona tsara ny taratasy official avela aloha izy ifidy satria raha vao tsy avelanao ifidy izy de miantrave ny liberté individuelle zany sy ny droit des citoyens de avelan'zareo izy ifidy fa ao anatin'ny 10 jours voazo isaina lay vatony azo eo no mitsofoka le lazainao hoe Cour suprême sy ny sisa zany eo no mitsofoka reny satria raha vao misy litige électoral dia misy aloha na resaka fitsarana affaire judiciaire ao anatin'ny l'état tsirairay ao anatin'ny l'état tsirairay tsara am'zao meko anao le exemple zao any Oregon tsy diso le averina ny fifidianana mikasika ny sénateur satria le lazainao teo hoe miaraka doly fifidianana sénateur ny intérêt sénateur io avozy io de miaraka amin'ny fifidianana ny représentant mais ao koa ny fifidianana samihafa dia zany rehetrarehetra zany raha vao misy litige électoral eo fifidianana ny gouverneur fifidianana ny shérif fifidianana ny atrany amin'ny olona ambony ao anatin'ny état anankiray ohatra hoe lehibe ny pompier sy le kinany olona amina resaka fiainana sosialy ny olona reny rehetrarehetra zany miaraka fidina amin'ny doly zany hoe ao anatiny io zany fifidianana io de be ny pitsopitsony tsy maintsy alamina ao anatin'izay ka ny zavatra misy de miresaka le transition anao satria manohitra an'izany zao andriamatoa Donald Trump tsy mety ireo connaître mihitsy hoe resy izy fa ozy hoe misy fraude ozy zany hoe ao anatin'ireo lay zavatra nikirakiray isan-karazany resantsika senao reo zany no tadiaviny amin'ny lalan'ny avocat enimpolo mijery an'izay resaka problème isan-karazany eo zay de io zany lasa akarina ao anatina resaka fitsarana Cour suprême zay efa nanahy satria mbola vao tany amin'ny débat faharozy nefa nano débat faharozy nefa nanontaniany mpanao gazety hoe raha ohatra manao za tsy lany de anao passation dositry hoe hitatsika eo fa de ny zavatra on verra bien zany hoe
efatrany izy a no afahafa ny eritreretany an'ilay ity le système démocratique satria tany amin'le état démocrate dolo kosa aloha no nisiny ny tena betsaka io vote par correspondance io dia ho any amin'ny transition nefa dika le transition resany io a dia famondrana amin'ny fahefana ao maison blanche ifanaovan'ny président Rotota sy ny ekipany azadiny fa any États-Unis dia misy ny atao hoe spoil system zay spoil system de zao raha vao tonga amin'ny président anankiray dia miala daoly ny any anatin'ny administration rehetrarehetrany fa ny président indray mitondra zay le atao hoe spoil system dika zany eo amin'ny maison blanche miala daolidolo reo fa ifanao passation le passation zavatra roa no anaovana azy io passation io koa dia tsy ao anaty constitution le resaka an'le mandray eo amin'ny maison blanche tsy votery hoe tsy maintsy andray an'la maison blanche zany hoe am'izao le transition zao fa Truman koa no nanao an'io Truman no nanomboka ny ère nucléaire ny nanomboka nanapoka bombe nucléaire ny tam 1952 tamin'ny ady lehibe i États-Unis l'État Nagasaki sy Hiroshima dia teny Truman hoe ho paseko amin'ny Eisenhower président Eisenhower ny fahefana fa tsy maintsy miresaka zay ary resaka Maison Blanche izy ny antony raha tsy olona ilalao zany resaka nucléaire zany am'izao era nucléaire zao raha tsy vita tsara ny briefing anahirany zany zavatra zany dia lasa tradition fotsiny io zany hoe tsy ao anaty constitution fa lasa tradition fotsiny inona am'izay natao anatin'io alaina daholo ny dossier rehetrarehetra dossier confidentiel dossier ny mission secrète ny diplomatie etc indrindra ny laclé ny code nucléaire am'ireo ogive intercontinental sy ny missile intercontinental sy balistique rehetrarehetra ao dia omena ny président anankiray ny laclé sy ny sisa ny code mikasika an'izany dia reo mpiasa rehetrarehetra reo zany manaka an'izay dossier sekazay manahoana ohatra ny any Irak ahoana ny amitsara zay dia misy briefing atao an'izay io zany zao mety tsy tanteraka satria misy taratasy alefa officiel alefa any amin'ny ekipa n'Andriamatoa Joe Biden zay mbola tsy tonga any ampelatany am'izao fotoana zao fa miandry ny ekipany izy nefa dia nanao tsy afaka andry azany tsony fa voatery zay tsy maintsy hiasa dia efa tafatsangana ny ekipa n'Andriamatoa Biden eo amin'ny 350 personnes eo miaraka amina budget any amin'ny 7 millions de dollars anaovana io transition mandrapatonga ny 20 janvier zay zany io passation dia hitantsika io fa mety hiteraka problème ho any États-Unis satria anahoana zany reo dossier secret rehetrarehetra sy ny confidentiel rehetra zay tsy public ao anatin'ny Maison Blanche ao anatin'ny bureau ovale raha ohatra ka tsisy fampiresahana ao anatin'ny ekipa Rotota taloha mantsy dia nandeha foana zany ary misy le reo zala manao ny ina moa sy ty ny am'le passation reo nisy ny olona atao zay efa tamin'ny conseil spécial Bill Clinton tany Moyen-Orient conseiller mbola conseiller Obama ndray izy no aveo tany Moyen-Orient Andriamatoa Robert Malley dia nandika nijery an'izany rehetrarehetra zany tsy possible ny anaovana fotsiny hoe me ho anay zao dia alaina ny anona rehetrarehetra fa hiteraka problème any États-Unis io ary io le anisan'le resahany mpanao gazety hoe io le fracture en États-Unis zany zao hitantsika eo manaraka on peut pas présager quoi que ce soit fa hitantsika eo hoe anahoana zany ny fandaminan'izay rehefa aveo zay amin'ny ankapobeny tsy maintsy andresantsika zay mba ahafahantsika miditra ao anaty ilay antrotsika hoe fandreseny inga Joe Biden sy ny fareseny Donald Trump zany ao anatin'izao raharaha zao any matozy impela raritra to fa milohan'izay anisan'ny tsetratretra tsy aritra kely zay tsara ho fantatry ny mpanaraka ny fandaratsika ny mahakasika an'reto grands électeurs ny Sénat zany sy ny chambre de représentants misy an'ity sary ity zara raha afaka alefatsika kely zany sary faran'izay voaraiko satria
io moa mivoatra be manorany zany a ilay résultat zany ka ny sary voalohany zany de misy an'ity résultat ny Sénat izay ametrahako famotanina mivantana hoe maninona no tomatanjaka be ataontsika hoe sénateur zany amin'ny resaka échec politika any États-Unis any zay fantanina tsara valiana ihany koa. Ny faharoa dia ny makasika ny chambre de représentants zay équivalent ny député aty amintsika ho isika teo maninona ny chambre de représentants no tsy de ahenona feo firy zany amina resaka fanapaha-kevitra politika américaine zany tsy sahala amin'ny ataontsika hoe député na solomavambahoaka aty amin'ny tany hafa mety tsy vonana ngamba le sary fa ho arahantsika ihany izy rehefa aveo Rimato Gilbert Ratsatofa. Eo amin'ny Sénat aloha dia tazona zany hoe tompony areo tena fahefana areo zany mampanany chambre haute io ny Sénat sy ny représentant moa zany miforme ny antsoina hoe congrès efa mandinika zavatra miaraka ao anatin'ny député le sala amin'ny ety amintsika any misolo tenany sala toka vonoboko tsy jara-pahefana izy zany hoe matetika ny raha anatiny ny raha anatiny ao anatin'ny fiainam-pirenena ny tena loviny représentant zay le tsy de ahenona foana any resaka hoe tena zao ny resaka ao izy 435 izy teo raha tsy diso ireo rehetrarehetra reo dia arakaraky ny fomba nandanina azy moa de no hoe eo amin'ny député ray isaky ny 300 000 habitants zay zany any États-Unis. Ny sénateur dia sénateur ray isaka état sénateur ray isaka état zany hoe ny zato sénateur roa azafady sénateur roa isaky état zany hoe zato zany ny any amin'ny Sénat américaine. Reo zato reo de ny démocrate na tamin'ny andron'ny Obama ary zay mampanany olona am'izao fotoana zao hoe sao de tsy azo ny majorité sao de tsy azo majorité rehefa aveo satria ny sénateur raha vao tsy manana majorité président de république zany hoe farafaratsiny 50-50 ozy ny fiteninjareo zany hoe 50-50 zany raha vao tsy manana an'izay dia bloqué ny nany nomination isan-karazany azy io tsy maintsy passinao amin'ny Sénat ny nomination na ministre passinao alefao amin'ny Sénat nomination na tsy maintsy lanina avalisen'ny Sénat les grands comité de l'État rehetrarehetra tsy maintsy alefao amin'ny Sénat alefao amin'ny Sénat nomination ambassadeur secrétaire d'État ny représentant isan-karazany sy ny sisa indrindrindrindra mikasika amin'ny politika any ivelany zay mahatonga resaka be ao anatin'ny Sénat amin'ny Sénat foana no afaka miteny am'izany rehetra zany na ny budget reny le budget nataon'ny Trump hoe mila zao milliards de dollars anaovako ny rindra ny frontière Mexique izy nanana majorité tao amin'ny Sénat de mipaso azy zay zavatra zay fa raha vao tsy manana majorité no de bloqué dikan'izany de zao mila négociation matanjaka be zany ry andriamatoa Joe Biden zao am'izao fotoana zao sy Kamala Harris ny antony de zao ireo zany afaka mbloqué ny zavatra rehetrarehetra mihitsy zay politique indrindrindrindra ivelany sy ny resaka budgétaire isan-karazany Sénat ny atokisan'ny ianina am'izao fotoana zao dia ohatrany hoe rambo azony ile resaka fameranana fividianana ny Oregon io rambo azony io dia misy romantsy zany any an'izao ny fividianana zay atao amin'ny raha tsy diso amin'ny 15 décembre angamba izay raha tsy diso averina le fividianana any dia rambo azony io dia milahatra 50-50 zareo zany hoe 50-50 zany hoe raha 50-50 mantsy dia mbo misy fampiresahanao ihany dia mety mipasy ihany ny élection le mety mipasy fa raha tsy azo io dia somary paralysé mihitsy mantsy ny administration asahirana tamin'izany andriamatoa Obama tamin'ny fandraisany fanapahan-kevitra isan-karazany ary voatery tsy maintsy minégocier isaka ny metsika am'zareo raha ohatra ka hoe milahatra na mitovy zany le vato dia anao ahoana zany raha mitovy mivato dia raha matoa Kamala Harris zay ina moa izy teo no
raha mitovy mantsy de misy négociation foany raha ohatra ka latsaka anankiray io de raha matoa Kamala Harris afaka milatsaka mbola mijanona anatin'ny maha-sénateur azy ihany izy azo resahana zay dia mety mampitovy an'ilany izy de négociation ny ifanarahana ao anatin'io sy loha zany zay ifanaraka tsy voatery mitovy hevitra foana sénateur na de même parti aza ohatra meko anankiray ianao tamin'ny andron'andriamatoa George Bush le George Bush zanany zany nanao le guerre tany Irak reny zany nanapoka le guerre tany Irak reny dia Hillary Clinton ny voté samy démocrate Hillary Clinton nandany nanome alalana ny George Bush idéclaré le ady tany andefa tafika tany Irak fa andriamatoa Obama tsy nandefa tafika tsy nanaiky tsy nifidy hitanao am'zany hoe tsy maintsy misy zavatra tsy fitovina foana ao fa io tsy voatery hoe discipline de parti io misy fa misy koa an'le personnalité n'lay sénateur tsirairay sénateur tsirairay ao zany hoe na rigide ara ny discipline de parti manana ny analyse ny sénateur tsirairay dia lasa mifanaraka am'izay de jereo ny effet an'izay voatery Obama no lany tsy maintsy maka ny Hillary Clinton zany hoe zay le négociation tao anatiny hoe tsy maintsy miaraka tsika mba azahoana tsy ampivaky ny ina moa sy tsy ampivaky ny atoko satria ao anatin'ny atoko tsika ane miteny hoe io de misy atoko démocrate sy républicain ao fa misy tendance koa anatiny le lazaiko teo hoe Bernie Sanders zao tena any amin'ny gauche progressiste be fa andriamatoa Joe Biden dia atao hoe centriste ao anatin'ny démocrate izy dia mba azahoany ary Kamala Harris dia Kamala Harris dia any amin'ny resaka plus à gauche que izy moa izy teo plus progressiste noho i Joe Biden de voatery izy naka ny Kamala Harris stratégiquement tactiquement atao ina moa izy ty atao tika miaraka aminy mba akana mba tsy ampivaky ny atoko rehefa avy eo ary voatery andriamatoa Joe Biden ny adopté ny pioché programme tany amin'ny programme Joe Biden zay mifanina taminy mba tsy ampivaky ny tokony avy eo zany le zakonao hoe afaka foana lolaoviny zay ao anatin'ny négociation ao anatin'ny sénateur ka izay ny zavatra misy ho resantsika ny makasika ny fanazavana momba n'ilay hoe fandreseny andriamatoa Joe Biden sy fareseny andriamatoa Donald Trump raha ny sondage rehetra tany États-Unis aloha hatreto andriamatoa Gilbert Rajatovy dia nanome 5 ka hatramin'ny 300 ny Donald Trump kanefa tena mbola niakatra be mihitsy izy ary tena ataontsika hoe nanahirana an'ireo Swig States rehetra zay tany an-toerana taty amin'ny resaka an'le vote par correspondance ino no tena hitako tena hoe nandresy zany ny démocrate ny fanotaniko zany de hoe nanaraka lojika ve izany to ohatrany hoe diso zany ny tombana na sondage zay natao zany tao États-Unis zay fantatritsika zany hoe sondage ny américaine zany anisan'ny mafy any ny faharoa de hoe ahoana ny fandikana ny vato izay azo ny Trump izay tena niakatra be par rapport amin'ny sondage zay nivoaka mialoha zany ataontsika hoe 70 millions de voix zany no azony Trump ary mahazo hatrany amin'ny 7.7 any hoany zany inona ny marina ao anatin'ireny hoe fatosoana zay tsikaritra ny républicaine tamin'ny tsikera rehetra izay nataony to milaza moa fa hoe tsy anaiky an'ilay voka-pifidianana moa andriamatoa Donald Trump raha ny fanambarana hatramintsika androany miresaka io inona ny tena mahatonga ny disadisa rehetra zany ao anatin'izay fandreseny Joe Biden sy ny fareseny Donald Trump zay voalohany aloha ny mampanany républicaine de le fiakarana be mihitsy ny élection tamin'ny 2006 zao ataoko hoe 106 millions nga misy tsy diso ny mpifidy 33 millions ny 33 millions ny vote par correspondance vote anticipé tamin'ity natratra 100 millions zany hoe presque le double zany mihoatra azy triplé ny vote par correspondance ny ino nampitahotra ny zareo hoe ary io le zavatra nitranga lazaiko anao teo hoe tany amin'ny reo lazaina hoe blue state zany hoe lay misy any mampatanjaka be ny démocrate sahala am'le tany Washington
à New York, tany nino Californie, reny zany a na tany Illinois zay fieviny na sénateur nandriamatoa Barack Obama. Reo rehetrarehetra reo zany a no mampiay any Donald Trump hoe sao de naninona ny any amin'ny démocrate leny amin'ny l'état géré ny démocrate dôly no tena betsaka ny ina moa sy ty ny betsaka an'ireo le fividianana hafahafa isan-karazany le correspondance napakatra be an'io 100 millions io hatramin'izao. Zay zany a anisan'ny anankiray zay de lay fanaovana izy isan-karazany moa fa ny gazety any États-Unis ny fampahalalam-baovao isan-karazany États-Unis zay tena matanjaka be dia ny groupe atao hoe le groupe Sinclair zay basé any Boston. Reo zany tena matanjaka be le groupe Sinclair ary reo groupe Sinclair reo a de matetika démocrate any amin'ny démocrate izy mitongilana. Zay no mahatonga ny izy ty zay mahatonga ny andriamatoa Donald Trump hiady foana ampanao gazety satria le tsy mety dejero tsara ao anatin'io a le mendany amin'ny démocrate io ny CNN ary zany de jero tsara fa rehefa nandeha ny filazana andriamatoa Donald Trump fa misy fraude massive avoaka sy roa tonga de nitapahan'ny CNN ny vaovao ny kabarin'andriamatoa Donald Trump zany hoe tsy mitombona akory ny zavatra ataonareo fa ny Fox News ihany nandefa fa nanao commentaire mazava be no leve hoe diso ny zavatra tenen'ny Joe Biden zany hoe i Donald Trump zany ahitanao an'izany a fa ireo mpanao sondage reo a rehefa mafy be ny fanaovana politika sahala amin'io ngamba dia ny influenceana zavatra isan-karazany atao anatin'io zany nieritreritra reo journaliste de gauche miaraka amin'ny démocrate koa na mpanao sondage fa ho isy ny vague bleu zany hoe vague démocrate zany ho potika tanteraka Donald Trump zany nahatonga le 36,4 etc iny kanjo tsy ny zavatra nitranga de zao andriamatoa Joe Biden dia lalao an'le resaka coronavirus. Le coronavirus ny velon'olavona hoe natratra 300,000 mahery maty aty États-Unis zao sy ny sisa iny zany saky lolaoviny amelezany any États-Unis any andriamatoa Donald Trump saingy izy noho ny kabary nataony tamin'ilay izy mitondra foana le masque sy ny sisa iny tsy afaka nanao contact be dia be nanao propagande be dia be tamin'ny vahoaka zany ray zay mafy be koa ny ataky Donald Trump satria mivolazany gazetiary ho c'est un animal politique mafy be ny nataony satria nilazainy hoe anareo reo na de ny ianareo reo zay mifidy ny Joe Biden de ampidi-doza amin'ny firenena satria Joe Biden ne valeny sinoa sy ny communiste sy ny socialiste sy ny sisa vokatry zany a de na de reto olona mifindra monina avy any Cuba zany hoe le hispanique tokony fidy immigrants sy ny anna rehetrarehetra tao a victime an'le resaka an'ilay zavatra nataony Donald Trump tamin'le resaka hoe racisme ny etsetreetsetra dia mbola nifidy andro nifidy any Donald Trump satria matahotra an'lay resaka hoe resaka makany amin'ny resaka miglissé makany amin'ny resaka démocratie ina moa ty miglissé makany amin'ny resaka autoritarisme anany socialisme sy ny sisa zay nilozanareo avy any Cuba fa mainty aza be dia be ny population mainty any États-Unis matratra eo amin'ny presque 10% ny mponina any États-Unis reo zany ny 90% reo ihany no nifidy any andriamatoa Joe Biden fa ny sisa lasa mbola mifidy any Donald Trump na de teo aza le resaka problemany namononany George Floyd sy ny sisa ny namonon'ny polisy ny andriamatoa George Floyd satria mantsy hitany Donald Trump nilazana no hoe ireo lay Black Lives Matter reo zany hoe le mouvement mikasika ny fiarovana ny fiaina mainty hoditra dia tondroiny Donald Trump hoe reo mitady anaparitaka ny
ny terrorisme dia c'est la haine manaparitaka ny la haine manaparitaka ny terrorisme sy ny sisa ary io politique de migration tiany izy moa sy tiany Joe Biden atao io dia ampidosa any États-Unis d'Amérique amin'ny sécurité anatiny zo i Donald Trump mifoanany Donald Trump le atao hoe ville sanctuaire le ville sanctuaire ny atao hoe ville sanctuaire dia raha misy mpitsompinenana tonga ao anatin'io ville io ao tanàna io kana tsy manana papier azy izy tsy azo ny autorité n'io ville io any amin'ny état anankiray omena ny police fédérale fahazona zay le atao hoe état sanctuaire tamin'ny androny tamin'ny fitondrana démocrate teo aloha zany zay tsy dia mifoanany Donald Trump ny resaka le tsona hoe ino izy ty loterie am'le visa loterie satona dia manao loterie ny américaine de zay mahazo an'iny loterie iny dia lasa citoyen américain zay le mapiditra vahiny 500 000 isa-taona makany États-Unis mifoanany Donald Trump ny atao hoe migration en chaîne zany hoe raha ohatra ka misy raim-pianakaviana tonga any États-Unis atsokosoko dia nasiany démocrate nasiany Obama no hoe mahazo miditra koa mivady aman-janany zay le hoe immigration en chaîne makany États-Unis ny fanandolidolo zany suite n'lay resaka le bombe mipopoka tany États-Unis lay lay malatsantoka antsy le manapoka bomba tany anaty école tadio tsara fa raha voazaza kely anaty école ny voatifitra dia mamorokoditra ny olona de ohatran'ny olona manao hoe ohatra mety ty Donald Trump ty fa tena miaro fianakaviana io tsisy hoe mainty na fotsy na mavomavo na inona na hispanika fa mieritreritra ny olona fa zay no izy zay raha sécurité indrindrindrindra izy ny 11 septembre tany États-Unis regny dia le sécurité mamaibe dia mieritreritra ny olona fa Donald Trump afaka manao an'izay Donald Trump mipromettre zavatra be deaibe tamin'ny olona fa lasa misy zany olona resy lahatra amin'ny zavatra rehetrarehetra zany nentina tonga an'izay le resaka hoe napakatra be ny votiny izy ty Donald Trump ary tadio tsara fa mihoatra tamin'ny 2006 dia nahazo vato ohatrany 4 millions amboniny tonony 2006 zany hoe naresy aza i Donald Trump tsy de resy afa-baraka akory ao anatina fividianana satria nioatra no nananany tamin'ny 2006 mivato azy nioatra 4 millions ka zany lazako anao hoe ao zany le fividianana io le iahian'ny américaine ao anatin'le resaka politique ivelany mety amin'ny américaine ne io mikolla tsara amin'ny américaine ne raha ny tena marina fa i Donald Trump foana maivava tafa oatra fa le fihetsika Donald Trump io c'est l'Amérique c'est l'Amérique c'est l'American way of life la irlandais pionnier tonga any États-Unis nanarina ny États-Unis ny sedra mafy rehetrarehetra ary zany misy zavatra tsy tohinina akory lazaiko anao de no hoe tratrany coronavirus i Donald Trump tao anatin'ny élection dia lasa izy aloha nijanona même pas une semaine voaka avy any izy de narinatra amin'ny kasibosy c'est l'Amérique c'est le rêve américain c'est l'Amérique puissante zany mahatonga no hoe izay endrika nanany Donald Trump avy any velany zay le maivavy amin'ny any velany le samy écrasé ny any velany le samy teny hoe zay tsy mila ny pays islamika makaty aminay fa foananay ny visa sy ny sisa zany c'est l'Amérique c'est le profil ny tena américain fa le tsy tena ao anatin'le valeurs américaines aloha zay fa le ity velany zany ça fait partie du gigantisme américain l'Amérique est puissant il incarne zay zavatra zay tao anatin'ny fihetsiky Donald Trump aloha surtout le vahoaka madinika any an'le tsona hoe l'Amérique profonde zalany hoe en Colorado zalany hoe Kansas zalany hoe Alabama zany hoe any valena Mississippi le tena le Amérique profonde zany hoe lay tambany vohitra
reo tambanivohitra reo ce sont les petits blancs tsy de nianatra loatra zay ny teneniny olo misy fracture ao anatin'io zavatra io satria reny zany mifikitra any amin'ny Donald Trump dolidoly satria Donald Trump représente quand même ho an'ireo sady izy moa tsy nianatra izy tsy malazy universalisme andelanao a fa inona ataona inona fa mihinana mofona indray reo le immigrant be lehibe tonga aty aminay io a zay no natonga an'io niakatra ary zay fandresena azony fa raha ny tena marina raha ohatra nataony izy ity Donald Trump zay natoko hoe président atypique tokony isy le vague bleu ka voafitaka tao anatin'ny idôle de ny mpanao sondage mety taty amin'ny farany le sondage nge nety marina satria contextuel bien sondage ao anatina fotoana anankiray sondage mety niakatra nety tsy efa-tsy ao anatin'le fotoana satria nety nampiova zavatra be dehibe mifihetsiky Donald Trump taty amin'ny faraparany de nety nanova basculer surtout le latsoinao hoe swing state le tena tsy manema mbola miazoazo eo sy l'indépendance zany hoe le électeurs flottants isan-karazany a dia niazoazo teo aty amin'ny farany matanjaka be ny propagandany Donald Trump resy lahatra tamy io zay natonga ny Donald Rice tsy maintsy resantsika ihany koa satria anisan'ny zavatra somary nakaganata ao anatin'ity fifidianana ity ary niraisiko notiato mihitsy Andriamatoa Gilbert Razatov eo amin'ilay fomba fanaovana politika izay nambaranao teo a anisan'ny tena makagany maro zany andray ohatra maromaro moa fa vitsivitsy reto andraisika eo anisan'izany zany Rudy Giuliani izay ancien maire ny New York izay efa niantso any Joe Biden ny araba sy ny félicité azy zany a donc zay ihany koa ny ancien candidat mity izay Mitroni faninana tamin'ny Obama izy Mitroni izay anisan'ny araba ihany koa ny Joe Biden BDP moa zany isan'izany George Bush zay félicité anazy koa zay fantatritsika tsara fa anisan'ny tena andrarezan'ny républicaine PDP zany ny zavatra rehetrarehetra ato ry Rudy Giuliani zay ancien maire ny New York samy efa félicité any Joe Biden avokoa zany ny fantanina tiako apetraka de hoe midika ve zany fa efa tsy mankasitraka amin'ny Donald Trump intsony ireo ataontsika hoe andrarezina républicaine ao anatiny antoko manoloana an'le zava-misy zay zany ny zavatra anankiray fa ny fanontaniako faharoa de somary manahirana ihany koa ny Mexique any Russienne ary ny Chine de samy namoaka fanambarana fa tsy félicité any Joe Biden raha tsy mivoaka amin'ny fomba officiel mivoaka am-pifidianana etsy ankilany nefa ny firenena tandrefana de miazakazaka be ny félité ny félicité na ny araba Andriamatoa Joe Biden avokoa inona avokoa no mety ho antony zany politika sy diplomatie avy lenta zany Andriamatoa Gilbert Razatov ny dirigeant George Bush efa ny araba azy George Bush aloha efa lotika satria mbola vao tany amin'ny premier mandat any alina de efa sarakisme sala amizay Andriamatoa Christie koa zay Christie zay ina moa ty gouverneur ny Delaware dia efa ny araba azy koa zay républicain ary tena proche ny Donald Trump tao amin'ny anona zany io any lelazako anao ao anatin'ny atoko misy tendance be dibe eo zao marina fa anana influence be ao anatin'ny atoko républicaine Andriamatoa Donald Trump na hiala aza fa nanao culture anankiray izy de nanao culture anankiray tafapetraka ao anatin'ny républicain de hoe trumpiste zany hoe le mpanaraka ny anna be fosiny le lazaka anao hoe le petit blanc le lazaka anao hoe le piarony ina ty piarony fanalalana ny fitaovam-piadina reny zany lay inna rifle association moa le izy satria ny 49% ny ménage any États-Unis de manana basy daholo mividy basy mividina any amin'ny supermarché sala mividy yaourt sy anina ny basy zany izy satria matanjaka be ny lobby any reny zany dia manaraka ny Donald Trump am'izany rehetrarehetra zany le tsy tia immigration sy ny sisa tsy voatery hoe idéologie manokana républicaine zany fa lay Trump mihitsy ny tiandreo zay le anaovaka ny hoe trumpiste dia matsiaro tena ho matahotra ny républicaine am'izao satria ohatra ny apprécie ny Trump le républicaine indrindra le tanora
hanao révolte amin'le resaka fividianana io zany hoe ohatrany makany amin'ny fananganana milisy isan-karazany affrontement zany zava tsy niazy reny ho any démocrate koa misy an'izany fa i Andriamatoa Joe Biden moa no teny hoe za okizay le tsy opponent akory ny en face tsika fa tsy opponent fa tsy ennemi zany hoe tsy namoty izy mpifaninana fa tsy fahavalo ka ny zavatra mitranga sala amin'ireny de mampizarazara zay le mahatonga an'le hoe fracture any États-Unis am'izao fotoan'izao ka fracture io tsy fracture fotsiny ao anatin'ny eo amin'ny États-Unis manontolo sahalan'ny hoe ny mainty sy ny fotsy sy ny sisa fa fracture ihany koa ao anatin'ny atoko le petit blanc le amin'le Amérika profonde de sako anao teo dia manomboka sorena amin'ny zay olona mbola mitondra ka mamerina n'le resaka démocrate eo satria mamerina ny politika ny immigration sy ny sisao ka zavatra maneo izy te zavatra mety hitranga atao le zavatra resahanao zavatra anankiray somary manahirana kely ana raha sitraka ao Andriamatoa Gilbert Razatofy dia zao mety hoe hanao ahoana ny retraite politique ny Donald Trump ao aorianan'io fahareseny io zany raha tena mivokatra ofisialy zany resy izy mety hoe mbola afaka milatsaka hofidiana ve izy satria ny ankamaroany zay mpitondra teo aloha mahavita demanda avokoa izy zany ty somary sahirana kely mety hanao ahoana ny mety ho fipetraka zay fa ny faharoa dia hoe azo heverina fa mety hoe hanao politika ihany koa ve ny zanaky Donald Trump zay fantatsika Ivanka Trump zay izy mivady zany zay tena tsikaritra fa couple le plus puissant de l'États-Unis nga itenenao ka zay anisan'ny matanjaka zany États-Unis ary lasa hitanao tena masotsiriny amin'le fanaovana politika mihitsy ny vinantony ihany koa zay fantatsika raha teo directeur de campagne ny Donald Trump ngambany sy nanao stratégie politique ihany koa tamin'ny 2016 raha tsy diso raha igny anie mba tsy ho diso ny fitadidiako ohatrohatrany ahoana no mety hoentika zany rehetrarehetra zany andray mbava kely menanao amin'ny resaka eto manko dia tsaroky kely i Donald Trump de tafiditra amin'io mandeha manao retraite sarotra be aloha ny hoe mbola ilatsaka izy satria be dia be nge ro les sénateurs hommes républicain manana be sy manana hanina fa manao retraite izy tsy dia arakaraka ny retraite ny angamba sady hoe mahatratra $1 million izy ataona ny retraite ny président américain anankiray miala amin'ny toerany fa akoatra ny avantage isan-karazany na trano ny fiarakodia ny garde de corps ny etsetretsetra zavatra zay zany fa ny tena mahazo vola ny président républicain miala any États-Unis satria ifandrombahany édition mamoaka boky sy ny sisa mamoaka boky sy ny sisa ary i Donald Trump anie mpiasa ny télévision sahala aminao io ary animateur na télévision Donald Trump talohan'izany akoatra ny manana zany hoe manao conférence indray mandeha ry zareo na ireo le président américain rehetrarehetra reo any amin'ny 500 000 izaka manao conférence $500,000 izaka manao conférence anakanazy koa zany hoe tsy sahirana mihitsy zany ao anatin'ny retraite raha ny tena marina satria miaina tsy izy raha teo mana $2 milliards fa ny mety ho problémany de problème mety miandry azy de fitsarana pénal ny antony nanao fausse déclaration d'impôt izy zany manahiran'ny américaine zany ary ny ao anatin'izay koa de ohatrany hoe manana trosa be hatrany $300 millions Andriamatoa Donald Trump zay mety ho problémany fa akoatran'izay tsy de problème loatra amin'ny fiainany satria vao manao conférence indray mandeha ho ato de mazao omeko exemple ray ianao ry robe mamenakavy zany namoaka boky indray mandeha fotsiny de mahatrany amin'ny $165 millions no azony izy ty ry Hillary Clinton navady mamoaka boky de efa salala am'izay ihany koa ka zany zany nanaovako anao hoe tsy problème ny président américain ny lasa retraite ary tadinao tsara fa ianao moa nyresaka hoe izy tsy navita mandat anakiroa i Gerald Ford tsy navita mandat anakiroa Jimmy Carter tsy navita mandat anakiroa
ray ihany de lasa i George Bush tsy navita mandat anankiroa izy zany fa efatra zao Joe Biden koa laza fa mandara ihany de fa mandara ihany fa iny zany mety stratégie amizay ilancena-ny mety ilancena ny Kamala Harris rehefa aveo satria Kamala Harris zay mpanao gazety eo Obama Girl zany hoe efa manomana ny suite mandeha makany amin'ny fandresen'ny iny izy teo fandreseny fitohizan'ny fitantanan'ny démocrate zareo zay ny mikasika iny ohatra hoe retraite zay fa nazanatsanaiza nefa mety hoe anao ahoana kosa ary mety iova eo amin'ny États-Unis amin'ny fitondrana avao zany zay hoentiny andriamatoa Joe Biden eo manome ohatra fantatsika reny resaka OMS zay vavabe nataony Donald Trump ny amin'ny tsy alefa fanampiana tsony UNESCO ny accord de Paris sy ny maro hafa zany zay tena matanjaka ihany koa anatin'izany rehetrarehetra zany Gilbert dossier efatra ngezabe ny miandran'andriamatoa Joe Biden voalohany de ity resaka pandémie ity io zany dia mipromettre izy fa andany vola be mihitsy anio amoana ny vaccine sy ny sisa sy zay zany ny anankiray zany ny dossier faharoa miandry azy de dossier mikasika ny climat ny climat réintégration ny États-Unis hiditra ao anatin'ny accord de Paris iny moa zavatra mora iny vao milaza izy hoe hiditra ao anaty accord de Paris de mety fa sainga tsy maintsy manao fanambarana ndray initiative personnelle les États-Unis makany amin'ny ONU zay le atsony ny atsony hoe INRC INDC zany hoe tsy maintsy anaika ny accord fampidinana ny carbone zany hoe le amreo le firenangezabe polluant zao zany zao zay di zany milaza hoe amin'ny zavatra io izy de milaza andany hatrany 1750 milliards de dollars mba azahoany makany amin'ilay makany amin'ny fanafana carbone jusqu'en 2050 émission de carbone jusqu'à hatrany amin'ny 2050 zany hoe iintégré izy amin'ny alalan'ny INDC zany hoe le initiative nationale mikasika an'izany am'le hoe diminution d'émission de carbone zay zany iraisany amindreo rehefa vita zay de zay izy de tafiditra ho azy ao anatin'ilay climat faharoa dossier iraniana dossier amin'ny international fahatelo ny dossier international tsy maintsy andamina andreo zavatra nikorotana hatramin'ny Bush hatramin'ny George Bush amin'ny firenenandreo inona moa mahatonga ny européenne maimay be mihitsy ny arabany Joe Biden satria izy faly satria tsy Donald Trump tsony no ny antony tsotra tsy miviravirainy Donald Trump ny Union européenne ny Union européenne tamin'ny alalan'ny nataony amin'ny OTAN hoe apakaro am'izay ny anareo fa zay tsy antoko an'izay volanareo amin'ny resaka armement sy ny sisa ny accord de Paris ny tsy mitovy mihitsy zany ny politika ny tandrefana menakavy am'ireo zavatra mafampany eran-tany ohatra mikasika ny accord nucléaire mikasika ny fifandraisana amin'ny Afghanistan ny résolution ny problème ny arabe sy Israël tsy ndraindray fifandraisana amin'ny firenena arabe ny Joe Biden nefa mety tsy maintsy voatery any reconnaître en Jérusalem ohatra tsy afaka hiala am'izay izy reconnaître en Jérusalem en tant que capitale israélienne zay efa nytenen'ny Donald Trump fa sain kosa hiaménager ny resaka fifandraisana amin'ny palestinienne amin'ny arabe amin'ny ankapobeny kiasika ny iraniana c'est sûr fo averiny ndray la resaka fifanarahana nucléaire amin'ny iraniana sûr koa fo averiny amin'ny fifanarahana miaraka amin'ny Cuba ary ny problema tsy fantatro tsy azoko eritreretina hoe inona ny mety hitranga amin'ny fifandraisany inona no ataony Joe Biden amin'ny kasika ny fifandraisana amin'ny Chine moa dia izy ty Donald Trump dia niezaka ny tanany
guerre des nerfs niaraka tamin'ny Chine tamin'ny guerre commerciale nataony tamin'izao anaoana amin'ny fifandraisany amin'ny Poutine sy ny sisa ireo olona rehetrarehetra reo moa zany de mailo daholo ireo olona ngeza be le lazainao teo ao anatin'izany Erdogan, Bolsonaro any a Brésil, i Poutine any Russia, Chine, ireo rehetrarehetra reo tsy mety arahaba ny antony tsotra ny antony de zao sao de mivadika eo ny tantara de animba zavatra fa aleo aloha mivoaka ny résultat officiel vita le resaka affaire juridique itoriny i Donald Trump ny démocrate de hitantsika eo amin'ny 14 décembre raha ohatra ka tena lany tokoa confirmé fahalan'iny Joe Biden satria fahiny tam'le resaka tamin'ny taloha resaka Hillary Clinton sy Donald Trump ny olona ka zay zany resaka amin'io fa ao anatiny kosa nefa dia efa fampanantenana rehetrarehetra tamin'ny campagne électorale tsy maintsy ho tanterahana re matoa Joe Biden io le lazaiko anao hoe le ce qu'on appelle le atsona hoe ino hoe patient protection and Ford Care Act zany hoe lay atsona hoe couverture sociale zany ho an'ny vahoaka rehetra 97% ny américaine de hoe verina andriamatoa Joe Biden fa omena an'le assurance maladie sy ny accès aux soins dolodolodolo zava-dehibe zany ho an'ny américaine satria tamin'ny Covid-19 tao de nahatsiaro mijaly reo tsy manam-bola satria raha vao miditra hôpitaly ianao tamin'izany de mahatratra 40 millions prise 400 dollars en prise en charge nefa be de be le olona satria ny assurance maladie en États-Unis dia raha tsy mananasy ianao tsy manana assurance maladie nefa noho ny Covid de be de be ny lasa chômeur zany hoe ireo chômeur zany raha nanana nandenaka any amin'ny hôpitaly de tsy maintsy nandoko 400 dollars zany arenina andriamatoa Joe Biden daholo promettre moa izy fa anao apiasa vola hatrany amin'ny 1700 dollars 1700 milliards de dollars azahoana créena ny entreprise kely madinidinika mbo an'ireo couche défavorisé ary apakatra ny etran'ny industrie ngeza be any États-Unis zay mifoanany Donald Trump tanteraka hatramin'izay dia reny rehetrarehetra reny no anaovana an'lay le petite minorité raciale ethnique mba azahoan'ireo mamboatra ny fiainan'ireo satria icrée an'izay misy 300 dollars 300 milliards de dollars anaovany atao atao préférentiel zany hoe ambany be ny taux mba azahoana manangana an'le orinasa kely madinidinika any amin'ireo couche défavorisé zay zany anisany angeza be fa anarina an'izay zavatra rehetrarehetra zay moa zany izy zay ny zavatra mety hiova resaka Kamala Harris ianao tokony ndray mavakely fotsiny sitraka satria nazavainao teo anisan'ny nanaitra kely anavy anisan'ny fomba nataony Joe Biden ny tsy avaky ny démocrate zany na prailisitra taminy ataontsika hoe manana karazana vice président vehivavy zay anisan'ny sambany teo amin'ny tantarany Amerika am'izao ary ataontsika hoe zanaka mpifindra-monina mantsy izany ramatoa Kamala Harris zany midika inona amin'ny tamitarany Amerikana izany ary itondra inona ihany koa amin'ny ataontsika hoe fanaovana politika ao États-Unis inona ny tena mety hoe analyse politique amin'ny resaka tike Biden sy Harris atao matetika mantsy sénateur na sénatrice daholo ny lasa filoha ao États-Unis ao le mato Gilbert Rajatovo maninona zany ny sénatrice Kamala Harris mihitsy no safidiny démocrate ho ray lista amin'ny Joe Biden zany fa tsy ry Suzanne Rice na ry iza le ray Karen Bass ohatra reny zao anisan'ny tombanan'ny analyste politique atao États-Unis tokony ray lista taminy fa maninona no ramatoa Kamala Harris zany tao anatin'izay rehetrarehetra zay maninona no vehivavy ray de maninona ihany koa nataontsika hoe mainty hoditra zany zay misy dikany ihany koa anatin'izany rehetrarehetra zany raha mba fampikafokaitsika ao anatin'ilay mava toko mainty hoditra izy fa misy indianina koa misy indianina koa zany hoe ny mamany indianina fa mipapany andriamatoa Harris
zay mpampianatra économie tany amin'ny université ny Californie. Izy dia mpifindra monina nakany États-Unis ny dadany, avy any Guyane, avy any non tsy Guyane, adiniko izy tao, fa mpifindra monina ny dadany, fa mpifindra monina tsy noho ny tantarana esclavage, fa mifindra monina noho ny histoire économique. Azonao noho ny nandeha nianatra économie tany amin'ny université, zany hoe ireo zany nanana profil hafa kokoa, ary nanao an'lay tokony hoe natao an'le success story à l'américaine. Zany hoe io Ramatoa io nianatra science politique izy aloha, de aveo nianatra droit, de rehefa nianatra droit izy tany Californie foana, de rehefa nianatra droit izy de lasa procureur tao amin'ny tanàna anankiray tany Californie, de rehefa aveo lasa procureur général ny Californie mihitsy. Taloha ny atongavany sénateur. Izy ny vehivavy faharoa sénateur tao riny Ramatoa Brown. Zay zany zavatra important be zany. Zany hoe le anisan'ny vehivavy amin'ny leonardo hoe success story. Ny américaine de manana faible amin'izany zavatra zany. Tactique stratégique marina fa nresaka ny Condoleezza Rice ianao teo, zay anisany efa secrétaire d'État matanjaka be sahala amin'ny Hillary Clinton à l'époque. Fa ny zavatra misy dia le lazaiko anao hoe choix ny Kamala Harris dia le resaka tactique stratégique. Izy aloha de vehivavy lazany hoe maitotra moa izy évidemment zany satria maitotra ny papany, fa tsy ao anatiny le cliché le atsoin'ny olona hoe black angry woman. Zany hoe lay rehefa tezitra matsy ny vehivavy mainty any États-Unis de mivazavaza be ny anany, zay zany tsy zakan'ny olona iny. Fa Ramatoa posé ary souriante, profil manana maha izy azy ngeza be any États-Unis, ary mifameno am'lay am'le Joe Biden. Zay zavatra zay zany satria izy hoa ao amin'ny centre droit ao anatin'ny démocrate izy, fa Bernie Sanders, ary Bernie Sanders reny le vraiment gauchisant be ao anatin'ny démocratie, ao anatin'ny démocrate, dia mifameno anatin'izay izy mahavehivavy azy lasa lamody mo io resaka an'le hoe vehivavy, rehefa vehivavy nao sarotra ho an'ny olona miady amin'ny vehivavy na ao anatina resaka politique ny stratégie ray zay. Ary ao anatin'ny vehivavy militante be izy tamin'ny égalité de genre sy ny resaka droit de la femme sy ny resaka avortement sy ny sisa, mety am Joe Biden zay satria mety azahoana électorat be dehibe ao anatin'izay. Azonao ka io choix tactique io, ary choix électoral tamin'ny nanaovany Joe Biden azy. Zay zany mahatonga azy hoe izy no eo, fa tsy ho lava Condoleezza Rice efa lasavy. D'autant plus zany ao anatiny io ela manana à peu près profil Obama izy. Mifanakaiky kokoa na resaka profil Obama, na le success story, na le resaka fifindra-monina nakany États-Unis nataon'ny ray aman-dreniny, ny amin'ny fisarahan'ny ray aman-dreniny. Mbola vao 5 taona izy de nisaraka amin'ny papany sy ny mamany. Zany c'est à peu près l'image de Obama no mivoaka anaty Obama girl zay maresaka le Obama girl. C'est exactement comme ça que Obama mifindra monina de nisaraka amin'ny papany sy mamany, de mamany any sisa no nitaizana azy, de ça comme ça de lasa nanao success story à partir an'iny izy. Obama moa nianatra tany Harvard sy ny sisa, nianatra avocat, fa izy de nianatra droit ihany koa, Sciences Po droit, procureur général Californie, zay firenena anisany matanjaka indrindra ho an'ny démocrate any États-Unis. De tafiditra vehivavy faharoa miditra tao amin'ny Sénat, ary ao izy dia tsy remarqué be zany tao noho ny izy manana fiteny enjana be sady mahitsy ao anatina resaka fitenena, zany hoe manana an'le charisme na homme d'état entre guillemets.
zay mantsy le tsy maintsy andresantsika kely zay satria araka nambarantsika teo le hoe tombanina no maro sady zany andimany andriamatoa Joe Biden izy raha ny vinavina aloha zany sy ny tombatombana andriamatoa Joe Biden raha teo hoe fa antitra moa zany ary anisan'ny ataontsika hoe candidat na hoe filoham-pirenena zay anisan'ny antitra zany teo amin'ny tantarany amerikanina fa ny antony tsy maintsy resantsika an'izay ihany koa mba ahafahantsika miresaka an'ity le karazana suprématie blanc any États-Unis ty andriamatoa Zibera Razatov satria ireo fototrototra izay extrémiste mitovitovy amin'ny Donald Trump daholo zareo reo zany ny fantaniko zany hoe ahoana no mety ho capacité de nuisance ndreo eo amin'ny tantarany États-Unis amin'izao tranga misy ny fifidianan'izao zay ataontsika hoe manamarika ihany koa ny tantarany États-Unis tompoko le izy anahirana eo tena manahirana satria miakatra be zany satria le tonga zao ny démocrate dia anokatra ny sistaniny dia ametraka anokatra sistaniny satria au lieu de mur no apetraka za ametraka pont zy Donald Trump fa ohatra Joe Biden fa ho filtrena tsara kosa ny zavatra rehetrarehetra ekenay le resaka dreamers le zaza tafiditra any zany zany matetrandreo blanc reo zany hoe reo dia les souches tsy aborigène akory fa ny amérindien no aborigène any Amérique fa reo le irlandais protestante les irlandais blanc protestante pionnier nametraka ny taranaka ny pionnier nanao any États-Unis nanangana ny États-Unis reo le atao WASP white anglo-saxon protestante reo le avy any Irlande reo fa i Joe Biden tsy WASP fa i catholique izy no catholique faharoa tao aorianan'ny Kennedy lasa président de république any États-Unis ka zavatra problème amindreo dia reo zany lay fikitra amin'ny tany reo fikitra amin'ny tany zany hoe lay très attaché à la terre dia lasa sarotiny am'le resaka an'le hoe tany idiran'ny olona de l'immigration sy ny sisa ary reo mieritreritra fa fahatsoana lehibe no napiditra an'ireo le maintimainty reo tany États-Unis fa ny moa resaka tantara ny esclavagisme tany atsimo tamin'ny nisy guerre de sécession 1861 1865 fa zavatra angeza be ao anatin'ny ataon'ireo de zao reo no lasa extrémiste am'izao fotoan'izao très extrémiste ary reo anana capacité de nuisance satria reo napiteraka an'le problème sy ny io resaka le suprémaciste blanc io atahorana ave zay capacité de nuisance zareo zay atahorana satria inona no mety ho fiatraikany mihitsiny zany resaka fananganan'ireo par exemple le fascisme par exemple le fascisme sahala amin'ny zavatra mitranga any ananany zany hoe reo le extrémisme reo dia mamonomono olona sy ny exactement zay zavatra mitranga any États-Unis indrindraindrindra hoa fa ny basy any États-Unis na dia ren'ilay basy à grande capacité reny aza sy ny chargeur dia mandeha fa tsy afaka miady amin'io andriamatoa Joe Biden satria mety ho limiteny fotsiny hoe tsy varotana tsy omeny any ampelantanan'ny olona tahorana ren'lay arme à grande capacité reny na chargeur à grande capacité sy ny hoe tsy atao tsony fivarotana basy en ligne sahala hoe varotana amin'ny internet sy zay ihany no azony Joe Biden natao satria matanjaka be ny lobby ny resaka mikasika ny fitanana basy any États-Unis ka sarotra be amin'ny ady an'izay fa ao anatin'io zany reo suprémaciste blanc reo anahirandreo ary reo any ambanivohitra daholodaholy ka io bagara misy io le fracture misy io dia fracture misy eo amin'ny tambanivohitra sy ny tanan-dehibe reo le 200 villes reo am'izao fotoan'izao any États-Unis plus de 10 000 habitants plus de 100 000 habitants reo zany no tena atahorana isin'ny insécurité no reo zavatra mitranga reo zany hoe raha vao tonga ao andriamatoa Joe Biden hitondray zany le resaka migration en chaîne no azavaiko eny hitondray zany le fisina ville sanctuaire sy ny sisa zany hiteraka frustration any États-Unis zany ary ho sarotra
ny andamina an'izay zany hoe ny tena grave zany de zao potika le valeur américaine napetraka tany amin'ny voalohany tamin'ny voalohany mantsy ny resaka de ny olo hoe melting pot les valeurs américaines sy ny melting pot dia dikan'olo hoe melting pot hoe apetraka ao anaty pot anankiray ny zavatra de impoina ao le miimpoina atao melting pot zay zany ny eritreretina ny mpanangana ny États-Unis ho atao am'ireo le zany hoe tsy hisy tsony blanc tsy hisy ny suprémaciste blanc fa tout le monde Amérique sahala amin'ny ina moa zay le takany atao amin'ny bande dessinée reny le resaka an'le Tom Sawyer sy ny an'ny reny zany hoe le Peter américain ny Irene Tracy Chapman reny zany a no rêve-ny américain zany tam'zany c'est l'américain c'est l'idéal le rêve américain le gigantisme américain l'American way of life sy ny sisa fa zao zany a lasa terniza image zay satria Amerika miady aman'olona tamin'ny andron'ny Trump sy ny sisa zay le capacité de nuisance hoe mety ho teraka satria azadiny fa ho sarotra be ny amafa ao anatin'ny fotoana taona vitsivitsy io héritage napetraky i Donald Trump mikasika ny États-Unis tamin'ny zavatra politika nataony io am'le izy l'homme atypique un président am'ty conformiste sy ny sisa io ho sarotra be ny amafan'zaingana be ary be dia be ny nantairan'izay zavatra zay le lazaiko anao hoe zany natonga anazy ho be mpifidy satria be dia be ny olona nanaraka azy tao anatin'izay eritreritra sy fietsiny rehetrarehetra zay c'est l'Amérique foana ny azo zany hoe America first sy ny resaka ina moa ty slogan anankiray make America great again zany a no mahatonga ho resaka problème satria misy fracture ao anatin'izay zavatra efa mamaraparana ny fandarantsika fa notsindrinao mafy teo hoe andriamato Joe Biden dia katolika filofaroa zany tao arinany John Kennedy tsaroko tsara tamin'ny fotoan'androny mitomamaniry eny zay anisan'ny saikanana irana ihany koa marany maro hoe tao amin'ny fiangonana zandriny na hoe sekte izy fantaniako zany de hoe inona nalanja ny finoana katolika sy protestant ho an'ny États-Unis andriamato les protestants aloha de le resako anao le hoe WASP white anglo-saxon protestant donc tradition en États-Unis zany ary États-Unis dia tsy mandany olona président de république ratsy mazava amin'ny finoana makristiana azy zay zany ireo président rehetrarehetra fandimby rehetrarehetra teo dia lalana makany amin'ny fahazoana fahefana ny fananana finoana mazava mikasika an'io ary ny Amerikanina vavaka be très chrétien izy menakavy indrindrindrindra reo évangéliste sy ny etsetretsetra reo moa zany dia manana ary ireo lay domination conservatisme les conservateurs en États-Unis ka zany no mahatonga ny problème be ho an'ny any raha vao am'zay resaka avortement raha vao am'resaka avortement satria tsy eken'ny conservateur zany ary io zany ohatra Ramatoa Barrett zay napetraka eo amin'ny cour suprême zay nanolo ny le Ramatoa maty tamin'ny septembre iny dia olona très catholique très conservatrice ientiny anoana azy raha sanatria misy problème ao anaty fifidianana zay zany raha misy problème le resaka fifidianana io satria am'le 9 juge suprême en cour suprême enina an'ny conservateur daholo zany hoe plus proche des républicains ary zany nany indreny an'andrema Ramatoa Barrett io tao amin'ny cour suprême io en prévision ty resaka résultat na fifidianana ity satria rehefa tena tsy voava au niveau le état kely io tsy maintsy miakatra ny cour suprême tompony teny farany amin'ny fanapahana amin'ny resaka fifidianana ka zany le zako hoe manana lanja be io ka zany misy contradiction be zany ary ho sahirana koa andriamatoa Joe Biden amina resaka le resaka fanalalana ny resaka fanalanjaza satria zany débat be zany ary Trump no président ny république tany États-Unis nanaraka rally zany hoe fivorina na fetsiketsehana an-dalambe nataony contre l'avortement fa Joe Biden nateny an'izay hoe tsy maninona
raha aleo droit ny vehivavy za manao avortement zany fa problème de zao en contradiction amle conservatisme amina côté religieux zay zavatra zay zany zavatra tsy maintsy anaovana jeu d'équilibre anaovana Andriamatoa Joe Biden jeu d'équilibre ao anatin'ny fifidianana. Inary fantaniko farany inona no mety hiova amin'ny fifandraisan'ny États-Unis amin'ny politika iraisam-pirenena sa tsy misy ho amin'ny Madagasikara ihany koa mety hitondra tombony ho antsika ve ny falaneny Joe Biden io? Ny américaine mety ny antsika ngany ao anatin'ny continent africain rehefa miresaka an'le Afrique shit wall countries ao anatin'izany amin'ny fiheverana zany Madagasikara donc wisy tika li amin'ny États-Unis d'Amérique amina resaka pétrole sy ny sisa fitrandrahana pétrole eto Madagasikara oil sy ny sisa ary ny ina ty izy amin'ny agoandry indrindrindra zany hoe raha mbo milamina ififandraisany tany afrikana amin'ny États-Unis io zany hoe amina président vaovao io dia mety azo tombontsika azo adiny fa ny voalohany ety Afrika amin'ny terme commercial subsaharien i Angleterre amin'ny fifanakalozana ara-barotra amin'izao fotoana zao dia ny faharoa manaraka azy États-Unis dia zay vao manaraka i la France ny troisième position zany en terme na marché zany hoe tsy azo atao tsintsinina aty amintsika mikasika an'izay ary tsika moa ao anatin'io développement tsika io mila ny fiaraha-miasa mazava amina resaka matanjaka tsara amin'izany na dio resaka ady ataotsika amina resaka piraterie sy ny terrorisme international io tsy vita Madagasikara rery zany fa mila firena matanjaka ary mivoalohany tarika amin'izany dia États-Unis rery manana capacité an'izany raha ohatra fa ny européenne moa zany akoatra ny Allemagne dia difotra ihany koa anatin'ny problème tsirairay ihany zany hoe mila an'izay firenena matanjaka indrindrindrindra rehefa miresaka PTF tsika dia resaka Bretton Woods zay ny resaka ary raha vao resaka Bretton Woods États-Unis d'Amérique zay ny resaka ka zay nanaovako anao hoe ilaitsika ny fiarahana amin'ny arirarina mba hisy ny fifandaminana ao anatin'izay fifandraisana Madagasikara sy États-Unis zay. Inary tapitra ny fandarantsika na zanatra zany resaka fifidianana ataoko tena farany tena ndray-mbava satria ila raroretana kely ihany koa ny fisinao eto Andriamatoa Jules Bernard Zatovo ty le resaka fifidianana ty Afrika ty izay sokatriko ho manala baraka satria mifikotra amin'ny fitondrana manova lalam-panolorana na constitution ilay ohatritsika ny Côte d'Ivoire na ny Guinée sy ny maro hafa ahoana no mba fijerinao andreny mikefitra amin'izany ve ianao hoe manala baraka zany salody zany hoe le raha miteny manala baraka moa tsika dia manao jugement de valeur ihany fa ny amin'ny fiheverako azy ao anatin'ny zavatra tsy mampandrosa ty Afrika le zavatra io satria zay mahazo fahefana dia mifikitra ary mitady fomba zay le azoko anao hoe io anie ny après Trump dia tokony hiena ny influence resaka populisme nataony le resaka populisme mantsy dia mieritreritra hoe za rery no mitondra za rery manamarina le famglissé makany amin'ny dictature ihany moa le zavatra za rery manana marina dia zay fahavaloko alefako any amin'ny prison daholo zay le ao anatin'ny système io zany moa États-Unis zao nakatahaka atsika amina resaka problème électoral sy ny sisa fa ny tena tsy mampandroso atsika dia ny fiheverana amin'izay tsy maty manoto anaty fanjakana zay sy ny fifikirana be dia be ao anaty fitondrana ao anatin'ny moa zany zao tsika ny tena manana problème matetika satria tsika jalonen'ny crise foana amin'ny depuis 1960 Côte d'Ivoire reny manomboka manana problème izy amin'izao fotoana tsy Côte d'Ivoire rery nge mamperitreritra ihany azy hoe misy problème any Mali misy problème any Côte d'Ivoire misy problème etsy any Cameroun sy ny sisa ary io le instabilité io no mampahatra ny firenena ty Afrika io ka izy moa ty le atsy Côte d'Ivoire ty le tamin'ny androny famaly tamin'ny Gbagbo le mipetraka manao troisième mandat io zao am'izao fotoana zany hoe Alassane Ouattara le ataony zala zany dia manova constitution zany hoe injato kely ny constitution jereo ny États-Unis d'Amérique 1787 ny constitution ny États-Unis tsy miova ny inona izy ty izy ny amendement no manetsika an'le izy kelikely fotsiny anatsarana zavatra fa tsy hoe ny atsika eto
raha vao milatsaka amin'ny président anankiray a de ataony manaraka azy iny resaka iny de le resaka ao anaty constitution de zay le lezako anareo hoe manaraka azy koa ny technicien sy manampahaizana am'izay ka io a aretina ty Afrika io ary zay no tsy considéren'ny olona ny Afrika ne matetika am'izay resaka problème zay ao daholo ny resaka ady amin'ny tombontsoa ny ala botro anatina volam-pirenena ny are-pirenena miainga eo daholo de misy tsy maty manao ty isan-karazany salioka problème en Côte d'Ivoire problème ny Afrika manontolo io Afrika zay mbola mifikitra amina resaka hoe les classes politiques tonga anatina pouvoir de classe politique mitady ny tombontsoa fotsiny fa matetika tsy mitady ny tombontsoany vao inaritra tapitra ny fandarana zay nirahantsika ty tony to Gilbert Razatovo bidibe moa fantanina nomanina saingy voafetra amin'ny fotoantsika fa mihoatra kely ary isorantsika tany tokantrano zay niara-miary toro taminay tamin'ny ty alina ty satria fa nindalina tokoa makasiraka anao any amato Gilbert Razatovo salatako isorantsika rehetra tany tokantrano mandrapitafa ho amina mpitsondray ary CNAM, nanolotra ho anao teo ni l'invité du jour. Choisissez parmi nos formations et rejoignez-nous. Apprendre CNAM change votre vie. Yes, oui CNAM.